Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra te alatsinainy maraina fa 5 volana May ity. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny fahasoavany sy ny famonjam-bony hatrany. Lohanderantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ry Tomban'Andriamanitra eo mbola ve-pisaranao izay ny amin'ny hery sy ny amin'ny fitahianao izay aposako aminay mandrakariva. Misaotra anao ihany koa izay satria manana anjara mandrakariva ny fahasoavanao. Mangataka aminao Tompo mba hanavaonay mandrakariva, hamoa ireo izay matory ary hitondra fanantenana ho an'ireo izay kivy. Vao mitenena Tompo fa voninkenao anao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe mampitodika ny saina ho amin'ny Bahary. Ilaina amin'ny Isaia 7:15, 7:12 sy ny 14 manao hoe raha miaro ny tongotra amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary ny manao ny sabata ho fahafinaretana ary ny ono amasin'i Jehova hoe mendrika ho hajaina dia hiravoravo amin'ny Jehova ianao. Amen. Maro amin'ireo mitonina ho kristianina ankehitriny no manidy ny fony sy ny sainy tsy hidiran'ny masoandro ny fahamarinana izay mitondra taratra, mamirapiratra, mandrakotra ny aizina mpanjaka ao. Mandany fahazavana izy ireo ary ataony ambanin-javatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitakiany. Sabata sandoka no eken'izy ireo fa tsy ny andro fitsarana izay nomeny Jehova azy. Manompo sampy izy ireo ary mandika ny lalàna masin'Andriamanitra amin'ny fanitsiketsahana ny sabata izay nahorany sy nitahiny. Niaso ny olombelona rehetra ny tanjon'ny sabata satria ary efa avy nahary an'izao tontolo izao tao anatin'ny neneman'Andriamanitra dia nitsahatra izy ary nitahy sy nanamasina ny andro izay nitsaharany tamin'ny asany rehetra efa nataony. Natokany ho andro miavaka io andro io mba ahafantaran'ny olombelona izay mitsahatra amin'ny asany. Ka rehefa mijery ny tany ambany sy ny lanitra ambony izy ireo izay pirofo mivaingana ary maneho ihany koa ny fahin'Andriamanitra tsy hita fetra dia ho feno fitiavana sy fanajanany Bahary azy ny fony. Raha mitandrina mandrakariva ilay andro nitahin'Andriamanitra sy nohamasin'ny zanak'olombelona dia tsy ho nisy teto amin'izao tontolo izao velively ny tsipino. Natao fahatsiarovana ny asan'ny mpamorona mantsy ny sabata ary nomena indrindra n'izany mba ahafahan'ny olona mampiala ny sainy amin'ny zavatry ny tany ka hibanjina n'Andriamanitra sy ny heriny kosa. Miankohoka amin'ny sampy vita amin'ny hazo sy vato ny mpanompo sampy ao anatin'ny fahatsambany. Ireo no andriamaniny, ireo nataon'Andriamanitra. Manana pirofo kosa isika amin'ny didy 7 fa ny Andriamanitsika dia ilay Andriamanitra marina sy velona. Ao no misy ny tombo-kase ny fahefana. Hitantsika eo amin'ny lanitra izay mitory ny voninahiny ny Bahary azy, ny fahalehibiazan'ilay Andriamanitra izay ivavahantsika, ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny dia manome aina sy fahatsarana ny zavaboary rehetra, ny volana makitana asan'ny tanany izany. Izy no Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Irariana tokoa ny fahatahantsika ny tontolo manodidina antsika dia ahatsiarovantsika mandrakariva ilay Bahary antsika, Bahary an'izao rehetra izao ary izy irery ihany no Andriamanitra marina. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindran-danitra mbola velom-pisaoranao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao izay mbola mampatsiahanay mandrakariva ny zavatra sarobidy dia ny ahafantaranay ny fahamarinana ary indrindra ny anikenay ny fahanefanao. Izahay dia ny firononao tahakanao zanako tokoa izahay. Mangataka ny fahasan'ny fanainao masina mba hiasa ao anatinay, hamerina indray ny zavatra efa very, hampatsiahana efa adino ary hanaja ireo rehetra efa napetraka ao. Anaran'i Jesosy. Amen.
Alleluia.